tonga amin'ny fotoana filaizana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana doria ity toy ny ohatran'ny voamaly atsika niona teto mandeha be le fotoana fa le mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy izay manaraka an'ity fandarana doria ity doria maro ny heviny fa eto le doria anarana andramina ndomana ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana enitaona sivy amby roapolo andro zay no nisy nyity fandarana doria ity zay rehetra vita dia nitahirizitsika ao anatin'ny adresy YouTube ny hoe fanabeazana doria imanovo-jery raha te iaino zany ianao am'izay efa vitantsika dia jereo any amin'ny YouTube fanabeazana doria imanovo-jery dia avoakany eo daholo zay vitantsika rehetra isaorantsika Andriamanitra amin'izay indrindra amin'ny fanomezany tombonandro pahavelomana ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka-mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra bokotra mampita amin'ny feo mivandratana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo imanovo-jery tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fanahatsara ialoavantsika n'ilay zanam-pandaharana teny maiva leroa ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany anareo mpondonombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ity ambarao ny hitanareo zay matory vokondao-tsika pionjo fa zaka tao tsy enara mibana ny zanam-pandarana dia mifankasitrahana n'ilay fandarana na fanamariana raha misy dia miampy ny teny fankahirezana fa mba ho fankasitrahako anareo zay nandefa teny fankasitrahana ty amiko dia ho tononoko ianareo sy ny toerana misy anareo mba ho sitraka fanehoako ny fankasitrahako anareo ihany koa zay Dominika ao amin'ny complexe sportif ao namana longo maventy io Pasteur Seriza zay mitsy fanoratany anazy teny gasy ny Seriza fa tsy haiko na Serge izy io na iza Victor Lakovola tsara hitako plasy ity Victor any amin'ny Lakovola zany tsy haiko zay Fabrice Mivady ro mivady mitsy doko mitandregny raha ty merci monsieur Fabrice Apazony Amatsabory andrefa ny lalana makany Antsantia Ankerika mazava adresy zay avy tia Mataitromby za matoko tsy anareo jiaby sa fa za ndraiky raha firafito anareo mitandregny jiaby Théogène amin'ny terrain teknika ambadiky ny Barapaloma mazava adresinao Théogène Lindin Bajaj malaza donc Lindin io amin'ny Bajaj ao Papanisma tsara rano ambony zay zany anareo nandefa teny fankasitrahana za fa komasy ravoravo parce que farany teo telo laolo courage atsika jiaby ma fa komasy avy anareo za koa fa komasy avy ny teny fankahirezana hozaraiko aminareo dia ny hoe ny tena aja amin'ny fiainana dia ny mahanao anao io anao io fa tsisy dikany vola tsisy dikany manambony tena tsisy dikany mieboebo tsisy dikany voninahitra azadiny fa misy farany raha jiaby fa ny fatahorana an'Andriamanitra no mitantana anao amin'ny fahombiazana amin'izay rehetra ataonao 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 efa niteneniko fa io 759 fotsy sy miova fa raha 32 dia 44 mifarana amin'ny 83 raha 34 izy 84 mifarana amin'ny 82 mba hitoetra averintsika tsahivina foy ilay loha hevitra na rahantsika farany teo ny lanja amin'ny fanantenana amin'ny fiainana anisan'ny mahavelona anisan'ny mamelona ny olombelona amin'ny fiainana amin'ny fanantenana fandrisika ho an'ny tsirairay amin'ny fiainana amin'ny fanantenana ka raha io fanantenana io no maty amin'ny olombelona
de tsisy antenaina ntsony le olona amin'ny fiainana satria efa namany maty na de mbola velona aza zay le hoe maty ao anatin'ny fahavelomana satria diso fanantenana manomboko zao zany tandremo mampanantena olona raha zavatra tsy ho vita na mamamono azy ianao raha toka tsy tanteraka aminy ny fampanantenana zay nataonao azy zany amin'ny soratra masina dia ireto telo reto no mitoetra de anana fahafenom-piainana ny olona fitiavana fanantenana ary ny finoana fa amin'ny fitiavana ny lehibe indrindra mahalaza zany hoe litera anankiroa amin'ny fitiavana de afaka mifandanja amin'ny litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana de nalainay le izy ny fitiavana zany ny efa inona nalainay amin'ny fanantenana ny fanahy amin'ny finoana de amin'ny fiana rehefa tambatra reo amin'ny fanambaran-teny malagasy de azahoana hoe fifanampiana zay ny zava-dehibe amin'ity fiainana ty avako aby fahafenom-piainana zany ilazana fa misy lanja ny fanantenana amin'ity fiainana ty noho zany ilaina fitandremana ny fanomezam-panantenana ny olona fa miteraka fihetsepo miteraka fihetsetsaina ary miteraka fiontanam-panahy mihitsy ary mahatonga an'ilay olona tsy voafehy amin'ity fiainana ty am'izay ataony feny de zao tsy fanao sady tsy tsara ny milalao fon'olona tsy fanao sady tsy tsara ny milalao sain'olona tsy fanao sady tsy tsara ny milalao fanan'olona fa mahatonga azy reny velona ao anatin'ny fahafatesana amintsika zay tompona andraikitra dia tokony mihevitra fa lonoavina tsy entana tony tandroka ny andraikitra amin'ity fiainana ty zany tokony andiniana vao manaiky ny andray andraikitra ianao amin'ity fiainana ty fa am'izao ny maro de ny voatsapany tanany zay ny mamaiky azy fa tsy ny ao andohany lasa entin'ny tanany ny akamaroany tompona andraikitra malagasy lasa manao fomba-mboay manao kory mamy fomba-mboay mandrapaka am'izay azony zay ny ataony filamatra tsy zany ve zany zao ny tena maro amitsika any tarindava tahaka ny rambo ny taranaka amin'ity fiainana ty koa raha sanatria adala lo olona de adala vahoaka fitenin'ny taolo endry zany ny mpanan-karena reny ihany moko matetika manome fanantenana ho amin'ny mpiarabelona eny anivon'ny fiarahamonina eny satria izay manana ihany ane no andrianina amin'ity fiainana ty fa zay tsy manana nalany arena jolay zay foana fiatsonazy amin'ity fiainana ty noho zany samisika miezaka iady amin'ny fiainana avelo tena za satria ny mpanan-karena am'izao tsy mahevitra ny namantsony nefa tandremo sao tonga am'ilay fomba fiteny manao hoe mpanan-karena mahihatra ozy ka miary arena ho an'ny mpandevina lasa zany tena ratsa zany amin'ity fiainana ty tsy didy fa sitraka ny fifankatiavana ary tsy fanompona fa sitrapo everinay fa masombolo malagasy zay very ny sotoavana malagasy ity fandarana dory ity no mba hany singa anjara brikinay oentinay amelona ny ohatrany hoe amely masony very zany ataonay toy ny maso tsokona ka zay kely ananana no ahiratra ary iantsonay ny terem-panahy ny tsara sitrapo mba hifanoana amin'ity fandarana ty lanja amin'ny fanantenana amin'ny fiainana no lo hevitra oentinay mamelona ny sotoavina malagasy androany zany akoatran'izay efa natao sotoavina zay tsy hoe very tsy hita nge fa sotoavina very zo na very asina ka lasa tsisy lanjany amin'ny taranaka ankehitriny ka foazinay mba olovan'ny taranaka faramandimby araka ny teny filamatra amin'ny fandarana hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato amin'ity fiainana ty maro ny olombelona sa mamaly ratsy ny soa zay atao aminy maro zany ary zay mahatonga ny mpanao soa kivy nefa ny lo bava mafy mihitsy tamin'ny fanomezana fanantenana indrindra reny olona tojo lazana voninahitra mankarena reny de lasa mihevitra fa izy reny ny olona amin'ity fiainana ty
satria naomby tandremo fa ny olona toy izany no antsony taolo hoe maivantsaina nitsidipona tahaka ny volomborona tsofondrivotra tsy mahay mandinika am'izay atao am'ty fiainana ty entom-poadala de manao zay any enenana ratsy zany sanatria zay vita nge azadiny fa tsy maintsy tantara tsy maintsy mitsara mety ataonao tsarainy tsy mety ataonao tsarainy tandremo tena tandremo fa ratsy zany ilaina fandiniana andraikitra n'izay namelana fahendrina am'ty fiainana ty de tsy maintsy mamela afatra amy taranaka faramandimby zany tena imasoany ty fandarana doro ity manantena tsika rehetra mba hanao toy zany ihany koa mba iray fo ifanaso sy ho tia an'ty firenena malagasy ty zany nametrahako lanja amy fanantenana am'ty fiainana ty amy fiainana zay rehetra tenenina matetika tsy atao fa apetraka fampanantenana fotsiny fa rehefa atao de tsy tenenina tonga de vitaina ary hita maso zany lojika mpiainana atao am'ty fiainana ty avako aby raha anao am'ty fiainana ty hita maso fa ketraka trotraka valaka ny olona diso fanantenana de reny olona fanina noho ny fahadisom-panantenana reny no samborony tatazan'ireo mpikolo ara-panahy sady satria efa marefoka fanina tsy mahita zay ale dia izay no mahamaro ny zanam-piangonana eto Madagasikara satria izy ireny tena havanana amin'ny fikolona ny ara-panahy ho tonga mpanankarena mpanambola be zay tonga ty aminay zay eto sanatria mivava tsy milaza fa hoe ratsy ny finoanan'Andriamanitra sanatriana izany fa ilaina fantarina tsara ny ainga fototra an'izay zavatra inona am'ty fiainana ty sodia soary songo manantena azo arivo nefa maty ray alina sanatriana izany satria am'izao sansy efa niakatra tsy takatra amin'ny maro fa ny vitana sisany antenaina lanja amin'ny fanantenana amin'ny fiainana zay ny loha hevitra naratsika farany teo mbola veriko ary ialako tsiny tsy ianao ny teneniko fa loha hevitra no entiko mba hahafahatsika tsy mivona am'izay famelabelarana ifanaovantsika eto ilaina ny fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay zay ny loha hevitra hoentiko ilaina ny fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay teny roa natambatra izy io fanitsiana sy fiainana de nahazo an'le fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay am'ty fiainana ity de mitovy ny olombelona rehetra na mpivarotra voanjo na mpivarotra dité na mpandrara kalaza na chef service na directeur général na commissaire na général na président isatsokajany mitovy ny olombelona rehetra tsy misy planeta hafa tsy misy rivotra samy hafa fa iraisany rehetra zay miaraka velona ny zavatra rehetra ary samy ho faty daholo ka nahoana sika no fanavakavaka zay manko ny tranga hita nahoana tsika ny tsy mifanaja ilaina ny fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay indrindra makany amin'ny fahadiovam-po mba tsy hosa fanahy isika ka lasa andosirany fahendrena ka tsy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra tsony ary alaviry ny fahombiazana zany ene io mahavoatsika io avako aby ny taolo endry dia tsy mba nametraka taona na sokajony olombelona ny hoe zaza taona am'izao na tanora zao taona na antitra zao taona tsy voafetra zany ny famaritana ny taonany zaza tsy voafetra ny famaritana ny taonany tanora tsy voafetra ny famaritana ny taonany antitra fa hoy izy hoe ny taolo io ny zaza tsy te hilalao izy miakara ho tanora ny tanora tsy te hiriaria miakara ho antitra ary ny antitra tsy te hananatra ho zony ho lasa razana satria amintsika malagasy ny razana de mbola isan'ny fianakaviana de hoy izy hoe raha ny razana koa tsy hita fo azo indray hifanampy amin'ny velona fahendrena malagasy zany amin'ny fiainana zay manalavitra na mandositra ny fahamarinana dia very ivo-pijery io mola etsony vazaha hoe repère very repère anao rehefa manalavitra an'izany hoe fahamarinana zany
very fahalalahana anao, very fahasoavana anao, very fahombiazana ianao, manomboka eo le olona de ilaozany haja, ilaozany voninahitra. Tsy voahevitra ny fiarahamonina ntsony, tsy voahevitra ny renim-piarabelona reny ntsony. Aza diny fa ny haja sy voninahitra tsy mba azo vidiana, ohatrany hoe ohatriny mameko anao fa azo atao hoe mpangalatra zao. Joya joya, iny fa lasa tantaraka amy ianao mpangalatra iny. Hoe ohatriny mameko anao fa azo atao mpavandy zao. Joya, anao fa lasa tantaraka amy ianao mpavandy, fa lasa tantara anao mpamono olo. Io tsy azonao vangay hoe ohatriny mameko anao fa za azo atao mpamono olo. Joya, tsy mety bako, fa lasa tantara. Hoe aza ohatriny mameko anao za azo atao hoe tsy matom-panota. Fa tantara. Fa zay vita am'ty fiainana ty tsy maintsy lasa tantara. Ary tantara tsy maintsy mitsara. Mety nataonao tsarainy tantara, tsy mety nataonao tsarainy tantara. Ka mialohan'ny tena anao van-javatra de mila mandinika tsara araka an'ilay fiteny manao hoe mandinika aloha vao mipataloha, sao de ny aorina indray ny lasa aloha. Fanirinana ho maro ny faniriny olona ho any amin'ny lanitra. Zany ny masaka ao an-tsainy. Nefa fahafantarana ny eto an-tany, tsisy tokotany, maro zany amin'ny fiainana zao. Omany ny any akoatranao. Nefa ny fiainana eto an-tany mangidy be, maizina. Nefa fanomanana, fanomezan'Andriamanitra ho atsika ny fahavelomany. Ny andeha any an-dafy no mahamaika am'izao, fa ny any amainty molali nyty tanindrazantsika ty, tsisy fandaharam-potoana am'izany. Raha zany anie mandeha makany, efa tsy nentsika Madagasikara ty. Ilaina ny fanitsim-piainana ho antsirairay am'ty fiainana ty. Amin'ny fiainana, arakaraka ny haben'ny fandavan-tena no isehon'ny tombam-bidin'ny fahalebiazana. Maro miady an'io lehibe io, fa amin'ny fiainana arakaraka ny haben'ny fandavan-tenanao no isehon'ny tombam-bidin'ny fahalebiazanao. Tsy feno ny tena hoe fahalebiazana raha toka maivana ny fandavan-tena anananao. Ohatra, ny fahasahiana tsy hivadika amin'ny efa nekena, na dia aningotra ny aina aza izany. Mbola misy ve zany am'izao? Amono anakay avako. Zaka fanekenao zao lavinao. Tsy olobeny zany. Ny olobe rehefa nekeny, io tsy laviny koa. Zay no mahabe azy, ata anala ny ainy. Ny fananana finiavana, anaraka amin'ny feo miferitreretana amin'ny marina am'izay atao. Mba misy ve zany? Sanatria mivavana diny lela, efa maro ny maty eritreritra am'za. Za maty bako ambela za mazomony. Ny fananana finiavana, anaraka ny feo miferitreretana amin'ny marina, zay ny tena fahalebiazana. Ireo rehetra ireo de samy maneho ny tena fahalebiazana am'ty fiainana ty, am'ty fiainana iainantsika ty zany. Ka samy isika mametra-panontaniana amin'ny tenantsika no hoe efa lehibe ve zany zao am'ty fiainana ty, anao mieno anakay. Ambarao aminanao, anao fa lehibe sa manakory? Raha toka reo no mamaritra ny fahalebiazana amin'ny fiainana. Valio aminao fa aza lefa manovo jery, anao to feo miferitreretanao mamaly. Manomboka zao zany, de samy isika mahay manavaka tsara ny hoe sary-pahalebiazana amin'ny tena fahalebiazana. Sao ianao lay olona ela satria betona, fa tsy lay olona manana fahalebiazana. Maro ny mihevitra an'izany. Zany efa 70 taona, zany efa 70 taona, za to fa 70 taona. Nefa rehefa ataonao manampy sy manala, ata 18 ans izy. Azafady, fijerinay mpandinika ara-piarahamonina zay. Samy ary sika mifantona iny anivon'ny fiarahamonina misy atsika iny. Hoe iza amitsika mazonga eto ny olona manana fahalebiazana. Feno de zao. Ilaina ny fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay. Tsy misy tsy diso ny olona zay mandeha amin'ny tany, fa zay mivary lavo ny tena adaly indrindra am'ty fiainana ty. Ao anatin'ny fahadisoana no andraisana lesona, ho fanarenana, ho fanitsiana, ho fanatsarana ny fiainana.
amin'ny fiainana mieza olona mpanomeny tsara, mieza olona mpanomeny soa eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fa tandremo aza mandany andro manamary tena am'izany. Misy moko atsika lera manao kabary, mama zao ni nanao kabary karaha ty e, zao nanao karaha ty, aboakatsika kabary jiaby, joya tsy mety bako ay. Fa tandremo aza mandany andro manamary tena am'izany, satria lasa tanora fanahy ianao raha ireareanao ny vitanao, lasa mifaninana ho samy fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Anika manao zay tsy halany manja fotsiny fa tsy vokatry ny fo am'izay atao. Zay ny sisany hafarandra fa zay ny anaovanao azy. Amin'ny fiainana mitovy tsy misy valaka amin'ny fambolena ny fanabeazana amin'ity tany ity. Rehefa amboly ianao dia ilaina ny manomana ny tany ambolena. Diovina asaina, asina zezika, tondraina, atao fombafomba amin'ny fambolena, zay vao ambolena ny tianao avoly. Nefa rehefa afaka andro vitsivitsy, tsy ny nambolenao ihany eny maniry eo, fa maniry eo akaiky ny nambolenao eny tsy nambolenao. Misy hafa maniry, misy hafa koa maniry eo. Io lay antsoina hoe aidratsy na prolifération ozy ny vazaha. Nefa ny adikany maro am'izao hoe io le évolution, zay tokony esorina mba hahatonga mivokatra ho tsara. Nefa indrisy fa ireny indrindra no tena omena sehatra am'izao eo anivon'ny fiarahamonina eny. Famaliana ray aman-dreny, tsy fandraisana torohevitra, tsy fanajana olobe, fitaka, lainga, fiatsaram-belatsy, fisehosehoana, fanamboni-tena, erisetra, von'olona, raha matahora sy ny sisa. Maro am'izao no atsipiny fandrosoana tahaka ny hotapary amintsika malagasy. Ireareana le fandrosoana, atsipiny fandrosoana tahaka ny hotapary amintsika malagasy. Ka lasa mizaka fahoriana maro satria tangoronam-bitsika. Manakory ma ny tangoronam-bitsika amin'ny fitiavana zavamamy, nefa misy poizina. Rehefa mamy raha iny, mamy no may jiaby, komboko raha iny ao misy poizina. Maro ny lasa any amponja, maro ny simba fiainana. Iny hatramin'ny taranaka, ilaina ny fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay. Lasa teny marevaka eto amin'ity firenena ty no hoe fampandrosoana, marevaka zany. Fa ilaina fepetra matotra ary iombonana ny fahatratrarana an'izany. Indrindra fa ny fahaizana miala amin'ny fomba ratsy mahazatra. Io ne maro fomba ratsy. Ireto misy ohatra vitsivitsy am'izany. Ka ilaina fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay. Tsy mahira tena, eo doko be eo, tsy voahiraka ny mihitsy vatany, tsy mahavatra mikolokolo. Raha koa fa ny vahoaka iraisana, iny fa tsy anjary fa tsy anjary. Anao zany koa mandeha amin'ny quartier, anao mahita trano ratsiratsy, anao fa mvola io tany mpanjakana. Fa satria tranon'olo tokana jiaby manjary, satria tsy mahakolokolo atsika, malaky kivy, mora afa-po, tsy miray ina marina. Karazana manao tsenjery fotsiny amin'ny firaisan-kina ny nentim-paharazana, zany tena maro. Tsy mahatoky namana, sady mialona ny tafasonitra sy ny tehisonitra, maro zany. Tsy fahaizana miray ina ny tena vato ngeza be misakana amin'ny fampandrosoana atsika malagasy io. Ny famerenana ny lohabary andasy manambatra tahaka n'izao doria ataontsika zao no antenena mba ampitsimoka ny firaisan-kina eto Madagasikara. Fa io tsy ho tongatonga ho azy. Anisan'ny sakana ivelaran'ny toe-karena ny tsy fisian'ny firaisan-kina tahaka an'ireto tany isaiko reto. Mpivarotra te hiasa irery, ny mpamboly sy ny mpiompy ary ny mpanarato tsy mivondrona zany. Ny mpanambola
tsy te hiara-iasa mpahay tao zavatra zany feny de zao isika zany de resiny firaisakina amy biby toy ny tantely sy ny vitsika azafady nefa azadiny fa ny firaisakina amy biby mba hivelomany fotsiny zany inge fa tsy hoe hitondra azy amin'ny fampandrosoana izay matimatesantsika io sy ny famokarana izay ilaina ady mafy amin'ny fahantrana ilaina fantsiana ho an'ny tsirairay amin'ity fiainana ty entitsika marana anazy anisany na tonga na nahazo an'ity loha hevitra ty de omaly ilaina fantsiana ho an'ny tsirairay misy trangam-piarahamonina ny tranga tamiko hitako tena eo anivon'ny tanànany Mahajanga mihitsy anao zany raha tonga Majunga anao koa tsy mandalo ampala eo anao tsy ta Majunga teo no niseho ty tranga ty palahelo elan'elanina misy mpivarotra sakafo de misy zazakely anankiray eo sahabo eo amin'ny 7 na 8 taona eo tonga de mipepi eo amin'ny sisin-dalana eo izy tahitra baka za tsaiky ty iny koa raha ataonao ty tsy kosodoko direct mama ny wala tsy haiko inazy boka afara mivola ke ilainao ataony ay izy io manakory mamany ilainao ataony ay izy io zay mbo fanopanina manima tsy indesina amy bain douce am'zio lera zio ty andao anao jerevy bain douce ko mbo misokatra ko mbo misokatra mbo ndesiko any anao molo karakory saika niala amy masoko zany saika niala amy taola mbasiko masoko teo zao niketraka zany hoe raha azoko tsara zay tsara namerenako taminy raha azoko tsara rehefa midy bain douce azo atao manao maloto amy palajiaby safike fa nidy bain douce iny tsy haiko zay andeha ataony ay io de nanaovako azafady basy fa zaho diso zaho nandia fa izy mbo hipodianako safike mbola tsy azony le tena tiako atongavana de za zany mametraka eto atsika jiaby mivola karakory mareo andapa ao io mbola ilaina amin'olo andapa ao fo koa raha karaha zany zala fa tsy efa tsika eky ny manarina an'izany parce que ataovy mao hoe foafiry jerin'olo karaha zany koa tsy tonga lasa jangoany Majunga sa mbola mila atotsika amindreo andapa any reo andapa any la olo tsy non aza atao karaha zay le kabary andao atsika hifamolaka andao atsika hifanitsy andao atsika ifampitarika amy zavatra anankiray tsara fa na ovaitsika impiry ny olona ao andapa fa raha mbola zany ny toetsaitsika tsy avitra tsika avako aby zay ny tranga hita tao de za moa zany ketraketraka natsoko zanako reny moa zany génération misy filinireo koa proposeko amina za leroa nisy tranga raha karakara zeo karakory fahitany lany zany laolo resaka amy zanako zao io ambarany papy zakambarako anao raiky to za tsy de avanana karaha ataonao io mandinika fiarahamonina io fa zakambarako nanao nao mitandrema fa fiarahamonina am'zio malaky mirehitra manakory leroa fiarahamonina am'zio malaky mirehitra papa fa na mila mandiniky tsara hoe karakory raha fomba entinao miatrika ny zavatra ohatran'izany fa tena fiarahamonina tena malaky mipoka am'zao satria génération tsy mitovy izay mbandry zanako de zay zany fijeriny de averiko ndre-pandeha io atsika jiaby io manofinofo foana atsika amy fampandrosoana zay atao raha tsy isika mihitsy no mifanitsy fiainana fa na ovatsika impiry ny ao andapa atsika onio koa zay raha ambarako zay ma zany tsy mamango kabary amy politiky fa zay misarika an'le saitsika ny hoe
ino ny tokony ataotsika aminazy ty. Ilaina fanitsiana fiainana am'izao vaninandro iainantsika zao. Fa raha itsika no manao teny-pahazarana, fa nisy nandalo teo ovao hafa koa ataovy an'izao, de iova